Alléluia. 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 Saotra Jesositsika fa mbola afaka andre ny tenin'Andriamanitra anio. Azafady kely alakizy dia mihetsiketsiky tsy dia ito tika sa. Saotra betsaka mbola faly miarabanareo rehetra miaran'i Jesosy Tompo ao anio andro sabata faharoa ambin'ny folo ny volana oktobra 2024. Miarabanareo rehetra eran-tany zany izahay satria ato an-trano moa efa vita miarahaba ny maraina rehefa mifoha. Alleluia, amen. Eo anareo eran-tany zany arabaina aminarah Jesosy Tompo ianareo mpanaraka ny ho avy Jesosy. Ry avy manala amin'ny tompo, sorantsika ny tompo lehibe any amin'ny izay efa vita teo aloha, ny amin'ny fampibebahana, ny amin'ny fanahy masina, ny tenin'ny fanahy masina koa, izao tsika tonga amin'ny tenin'Andriamanitra. Hitsangana isika hivavaka ao amin'ny tenin'Andriamanitra, angataka ny fanainy hitady garana antsika tsiraray avy, hiaino izay tian'ny tompo ambara antsika tsiraray avy. Asandrato ny vavakanao dia andraisanao ny teny koa, andraisako ny teny ihany koa ary ny tompo hikasika ny lelako, ny teny arak'izay sitra ny reny any ny voateny. Fa izay tsy sitraky ny tompo dia ny tompo manapaka izay tsy tiany ambara. Hivavaka isika tompo. Jesosy malala ho misaotra anao Jesosy eo. Ny amin'ny fotoana mbola fahalaiko Jesosy eo. Andre ny teninao, andre ny teny izay ambaranao aminay Jesosy malala ho. Misy tompo efa tsy afaka mintsony Jesosy eo. Ny teninao fa zay mbola malalaka Jesosy eo. Afaka mivavaka, afaka miainanao Jesosy malala ho. Mangaraka aminao Jesosy eo. Oka ny tompo andray ny kontrola ny tenako manontolo, andray ny kontrola ny lelako, ny foko, ny momba manontolo fanahy masina ho. Oka anao ny teny amin'ny alalako, oka koa anao ny ampisokatra ny masom-panahiny tsiraray izay eny Jesosy eo. Satria tompo tena hotanononaka mba ho anao tokoa izay tsiraray avy Jesosy eo. Satria tianao izay tompo ho vokatra ny ara-panahinay tsiraray avy, ho feno mitafotafo, ho voky izay tompo zay vao miala eto tompony amin'ny teninao soa. Mba hampaheranay tompo amin'ny herinandro vaovao izay omenao anay, ka mitenena fanahy masina, mitenena tompo fa menao izay mpamofona ny voninahitra ao alohan'i Jesosy malala ho. Alleluia, alleluia. Amen. Amen. Afaka mipetraka antsika. Ny tenin'Andriamanitra io zany dia tian'ny tompontsika zany mbola hiomana ihany amin'ny fiavian'i Jesosy. Zany izy dia any ny bokin'ny Matthieu zany tsika mijery Matthieu toko fahaefatra amby roapolo. Matthieu toko fahaefatra amby roapolo izay no jerentsika Matthieu fahaefatra amby roapolo. Tsy raisitsika manontolo ny tenin'Andriamanitra satria lava be le izy fa ho raisitsika aloha zany ny izay nomeny fanahy masina io zany. Matthieu toko fahaefatra amby roapolo manomboka ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fa efatra ambin'ny folo no vakiantsika zany dia mangataka ny anankiranareo amaky ny tenin'Andriamanitra zany. Iray afaka mamaky ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo dia ny iray andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy vakina ny teny rehefa ny titreto hoe nilaza ny amin'ny andravana ny tempolo Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy rehefa niala tao amin'ny tempolo Jesosy dia lasa nandeha ary nanantona azy ny mpianany mba hampijery azy ny rafitry ny tempolo. Hoy izy anefa taminy, tsy hitanareo va ireo rehetra ireo? Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy havela izy vato hifanongoa eo ka tsy horavana. Ary nipetraka teo an-tendrombohitra Oliva izy, dia nanantona azy mangingina ny mpianany ka niteny hoe lazao aminay
izay andro ahatongavan'izany, ary izay ho famantarana ny fiavinao sy ny fahataperan'izao tontolo izao. Amen. Amen. Misaotra. Ankilan'ny teny antenaran'i Jesosy. Titra ireo famantarana ny hiavin'ny farany. Ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy namaly azy ireo hoe mitandremo fa andao isy hamitaka anareo. Fa maro no avy amin'ny anarako ilaza hoe izao no Kristy ka maro no voafitany. Ary andre ady sy filazana ady anareo koa mitandremo aza matahotra fa tsy maintsy ho tonga izany nefa tsy mbola izay no farany. Fa isy firenena hitsangana ameny firenena, isy fanjakana hitsangana ameny fanjakana, ary isy mosary sy horohorontany any amin'ny tany samihafa. Fa izany rehetra izany no ho fiandohan'ny fahalalim-piterahana. Ary aton'ny ampijaliana ianareo ka ho vonoiny, ary ho alan'ny firenena rehetra ianareo noho ny anarako. Amin'izany andro izany dia maro no tafitohina ka hifampiampanga sy hifankahara. Isy mpamina misandoka maro hitsangana ka hamitaka olona maro. Ary noho ny haben'ny tsy fankatoavan-dalàna dia hiamangatsika ny fitiavany maro, fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjeny. Ary hotoriana manerana izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia izay vao ho tonga ny farany. Amen. Misaotra Jesosy. Halleluia. Io zany no tenin'Andriamanitra omenitsika an'io. Eo amin'ny ankizy mamaky dia natsapako fa hoe mila tohizantsika hatramin'ny 2020 fa raisitsika io rehefa avy eo. Ry havana, ny teny tompo io dia efa tonga. Efa tonga amin'izao vaninandro iainantsika izao. Teny efa ao anatin'io zao isika izao. Raisitsika ny tenin'Andriamanitra dia hitantsika tsara fa na ianareo raha mahatsapa hoe io zavatra io efa niseho, io zavatra io efa misy io. Vakiantsika ny teny dia ny fanamasa anazava ny teny izay ambarany dia mijanona arakaraka izay tiany hijanonana. Raisitsika ny 1 ny titra hoe amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, nilaza ny amin'ny andravana ny tempoly Jesosy. Rehefa niala tao amin'ny tempoly Jesosy dia lasa nandeha ary nanantona azy ny mpianany mba hampijery azy ny rafitry ny tempoly. Hatreo aloha. Eto zany ny tenin'Andriamanitra dia manambara sahady ny amin'ny hoe rehaky ny maso. Tsy nanomana teny aho fantatrareo tsara na nareo manaraka amin'ny YouTube fa ny tenin'Andriamanitra izay omeny tompo dia indraindray ray andro na 2 andro aloha na indraindray alohany izahako hiditra en direct na koa zany izao fotoana izao. Io no omeny tompo anikeo fa no raisiko fa io no nambarana ny avy eo fanamasina hoe Matthieu 24 no ambaranao satria ampiomana ny olo zany Jesosy. Dia eto zany ny fanamasina no manazava. Dia eo zany ny teny hoe rehefa niala tao amin'ny tempoly Jesosy dia lasa nandeha ary nanantona azy ny mpianany mba hampijery azy ny rafitry ny tempoly. Amen. Aiza le izy? Raha niala tao amin'ny tempoly zany Jesosy dia ny mpianana nanantona azy mba hampijery azy ny rafitry ny tempoly. Tonga dia zavatry ny maso aloha zany izany. Zavatry ny maso satria ho hampijereny an Jesosy zany ilay trano namboarina zany. Zay efa anatin'ny rehaka izao fiainana izao ka mila mitana zany tsika tsirairay avy na aiza n'aiza ny misy ianao. Tonga dia hoe ny rafitry ny tempoly Jesosy io ny rafitry ny tempoly. Alevisanetsana hoe teo Jesosy, tsy ahoan'ny tompo inona ne izany? Tsy ahoan'ny tompo inona zavatra ety ambony tany? Tokony ho izany koa isika. Tokony ho izany koa isika izay manaraka an Jesosy. Tokony tsy hay ny zavatra hita maso. Tokony tsy hay ny zavatra hita maso. Dia hoy Jesosy tamin'izy ireo zany. Hoy izy anefa taminy. Tsy hitanareo va
ireo rehetra ireo. Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy avela isy vato ifanongoa eo ka tsy oravana. Amen. Ry havana, ny tompo zany nampafantatra fa oravana izany ny tempoly. Raha mijery tsika zao ny amin'ny any Jerosalema, zay moa any Epita tena mahita sy manaraka tanteraka io zany zako satria mahay manatona zany ny guerre. Mahay manatona ny guerre. Ho anareo mipetraka any ampitan-dranomasina amin'izao dia hitanareo tsara fa mahay mangotraka hoy ny fiteny ny fiainana any. Tsisy afaka miala, tsisy afaka mandainga na iza ianao. Fa tena mahay manomboka mafana ny any ny amin'ny guerre ao Israely, ao Jerosalema sy ny amin'ny guerre ny Gaza. Eo nefa nomboka ny any Liban efa hitantsika tsara. Eo koa ny Iran, koa miditra koa ny Iran zao. Eo moa tsy tenena tsony momba ny amin'ny Rosia sy ny Ukraine, izay efa nambarako amin'ny témoignage any momba ny amin'ilay lehibeany mpitondra fanjakan'ny Rosia. Ilay témoignage nataoko tamin'izy naseho tompo eto anatin'ny nofy alohan'ny guerre ho avy tany dia efa naseho ny tompo afaka tadiavinao anatin'ny vidéo zay zay témoignage zay nahita ilay lehibeany mpitondra fanjakana ny Rosia ao izy zany efa nampafantariny tompo hoe izy no hiatombohan'ny guerre rehetra eran-tany. Ary tena marina izany. Izy ny atombohan'ny guerre rehetra eran-tany dia tena hoe hitako zao mihitsy izy fa oky ianao no hijery anatin'ny vidéo satria manjary lava be ohatra ka hiditra amin'ny témoignage aho fa eto ny fanahy masina anazava ny teny ny tiany ambara eto na anome témoignage koa izy dia izay tiany no arahina. Ka oky ianao hijery amin'ny YouTube raha mbola tsy nahita an'izany. Dia eto zany ny tompo manambara amin'ireo mpianana hoe lazaiko aminareo tokoa tsy avela isy vato ifanongoa eo ka tsy oravana. Amen. Inona moa ilay ifanongoa? Vato iray zany ambony anankiray. Izay zany ny fahatsapako eto. Oravan'ny tompo zany ny fanorenana rehetra. Hitantsika tsara fa ny fiangonan'i Jerosalema dia efa rava. Ilay trano nataon'i Solomona efa rava. Fa rindrina raisa no mipetraka eo izay ivavahan'ny jiosy amin'izao. Dia lasa fanompontsampy satria misy hatramin'ny hoe ny ataon'ny zareo any dia ohatra hoe manao taratasy kely dia atsofoka amin'ilay lavaka kely. Tsy haiko hoe inona ny antony. Ny tompo no mahalala satria mba tsy hadiso ny teny dia tsy haiko soratra zareo dia mipetraka anatin'ny lavaka kely eraky ny rindrinan'ny Solomona iny nataony Solomona zanaky Davida. Dia mbola miandry izy ireo alay Mesia. Miandry zareo fa zareo ny tompo tsy ny tompo zany izay tompontsika. Dia miandry alay Mesia zareo hoe Mesia antikristy zany miandrasana zareo io fa mbola tsy fantatry zareo moa zany fa ho avy ny antikristy. Io ilay hipetraka eo anamboara zareo fiangonana ilay io ilay troisième temple izay efa hitsangana efa voaomana avokoa ny fitaovana amin'izany. Efa voaomana avokoa ny fitaovana amin'izany raha mijery anatin'ny internet ianao. Hatramin'ilay olona ilay mpisorona tamin'ny taranaka Arona efa ao izany efa miandry. Ry havana ho avy anie Jesosy ho avy Jesosy. Mila antsika tena hoe miomana fa tena hoe ho avy ny tompo tokony falifalintsika iandry Jesosy ho avy. Dia hoy ny tompo zany hoe tsy avela isy vato ifanongoa eo ka tsy oravana. Io tenin'io dia manambara koa aminy koa io. Izy no tempoly, izy ilay nandrava ny zavatra naorony ny tany, fa izy mihitsy ilay maty ka natsangana indray. Isika zao no tempolin'Andriamanitra ka tokony tsy hifikitra amin'ny trano fivavahana intsony isika. Andininy fahatelo. Ary nipetraka teo tendrombohitra oliva izy, Jesosy zany io dia nanantona azy mangingina ny mpianany ka niteny hoe lazao aminay izay andro atongavana izany ary izay ho famantarana ny fiavinao sy ny fataperan'izao tontolo izao. Amen. Aleloia. Hitanareo zany efa mazava amintsika ny zavatra iseho hoe jerevo mpianatry ny tompo efa nanotany sahady ny amin'ny fotoana zany atongavany tompo ary koa ny famantarana ny avian'i Jesosy ny amin'ny sy ny fataperan'izao tontolo izao. Io zany le izy roa zany izy io ambara ten'Andriamanitra hoe hoy zany ireo mpianatra zany tamin'ny tompo mangina hoe lazao aminay izay andro
atongavany izany hoe ny andravana ny tempoly izany io a le tsisy vato ifanongoa intsony ary izay ho famantarana ny fiavinao faharoa zany zay io zany le hoe atongavany tempoly zany amoravan'i Jesosy efa rava moa zao tempoly Jerosalema efa vita iny de eo ihany koa zany a ny amin'ny hoe famantarana ny fiaviany tompo izany izao de ho hitantsika ao ambany famantarana ny fiaviany tompo de hoy ihany koa ny ten'Andriamanitra eto hoe hoy zany le mpianatra hoe sy ny fahatamperan'izao tontolo izao efa iseho tsikelikely zavatra izay eto zany a dia eo amin'ilay hoe tempoly tsisy vato ifanongoa intsony a dia ny faharavana tanteraka ity tany ity orava tanteraka ity tany ity de ho ataon'Andriamanitra ololalitra vaovao sy tany vaovao zay le Jerosalema hidina avy any an-danitra de andiny faefatra zao isika eo le titra hoe ireo famantarana ny aviny farany ho avy zao ny famantarana ny aviny farany inona moa ireo famantarana ireo oky itsika ihany tsara fa efa misy ny tanteraka am'izao efa misy ny tanteraka ny teny tompo de tsy maintsy tanteraka avokoa aton'ity baiboly ity de tsy maintsy tanteraka avokoa izany andiny faefatra de hoy ny teny amin'ny enana Jesosy tompo ary Jesosy namaly azy ireo hoe mitandrema fandrao isy amitaka anareo amen de zany mila mitandrina zany isika mila mitandrina fa misy zany ny mpamitaka misy zany ny mpamitaka tompoko be de be ny voafitaka be de be ny voafitaka ka mila mitandrina isika itombo de itombo ihany koa ny mpamitaka mbo nitombo be de be izany andiny fahadimy fa maro no ho avy amin'ny anarako ilaza hoe izao no Kristy ka maro no voafitany amen ry havana io teny io a dia tena efa miseho tanteraka ary efa ela no ny aviny io teny io efa tanteraka zany io teny tompo io efa be de be ny milaza hoe izy no Kristy izy no Jesosy eto amitsika de efa misy izany eto Madagasikara fantatsika tsara izany satria ano nanaran'olona fa ny tompo no mahita fa mibebay ianao tompoko na mibebay ianareo tompoko fa ny tompo dia tahaka ny nandehanan'iny ihany niakatra any an-danitra iny ihany no iaviny ny maso rehetra hita azy fa tsisy Kristy hoe iny ary anany izy mipetraka na hoe iny Andriamanitra misy ara-miteny mihitsy hoe izy io ny Andriamanitra teo aloha izy Jesosy de nivadika indray za Andriamanitra de niverina indray za tsy Andriamanitra tampoka indray a ry havana mibeba tompoko oka ho afahan'ny tompo ianao fa tena fa nivaivanan'Andriamanitra izany fa afo be no miandry raha tsy mibebaka ianao tompoko mila mitandrina mafy de mafy satria tena tehaka plasin'ny tompo zava-doza izany ary tsisy famindram-po ny amin'ny olona izay manao izany toy izatsika ny tenin'Andriamanitra andiny faheliny ary andray ady sy filazana ady ianareo efa tanteraka izany ry havana betsaka zao ny ady entsika sy ny filazana ady koa mitandrema aza matahotra asainy tompotsika tsy atahotra amin'ny zavatra zay miseho ry havana misy any nefa ny fahatahorana indraindray mare hoe misy ady ery ananina ary koa hoe misy filazana ady indray amin'ny tele ary mivoaka foana izany tsy akijanona amin'izao vaninandro izao satria efa miatombotra ny andro ny tompo miatombotra ny andro ny tompo ary tsy tsahatra io a tsy tsahatra io ka mila isika mitandrina mafy de mafy satria tsy tsahatra io mandram-piverenan'i Jesosy aza mieritreritra hoe mbola ilamina ty Eropa fa aleoka hipetraka ty any ka na mbola ilamina ty Antananarivo fa aleoka eto Antananarivo ety any ry havana miomana tompoko fa mbola itoy bebe kokoa io ady io averiko foana mba tsy hanenenako rehefa eo anatrany tompo aho fa ny tompo efa niteny hoe ambarao
dia manambara mitsoka ny trompetra ao. Amen. Mitsoka ny trompetra ao. Andiny fahaena aveo kely, ary andre ady sy firazana ady anareo, koa mitandrema aza matahotra ho ny tompo. Fa tsy maintsy ho tonga izany, tsy maintsy ho tonga izany, tsy afaka miala isika, tsy afaka miala isika tompoko. Aza mieritreritra hoe milamina be any fiainanay, tsia ny eran-tany mihitsy izany hoe milamina zany, tsisy milamina ny eran-tany, mila mitandrina mafy isika, mila mitandrina mafy isika. Mety hitenena hoe ay, anareo any Eropa zany, any vazaha zany, aza manao azany teny zany tompoko. Fa mbola ho avokoa eto amintsika, hatramin'ny mosary, efa misy ny mosary eto amin'ny tanindrazantsika. Mbola tsy afaka foana hatramin'izao, mbola hitombo izany. Ary mbola misy zavatra maro hafa iseho any vidéo any, afaka miaino ianao, afaka jerenao izay vidéo izay, momba ny zavatra iseho eto Madagasikara. Dia nefa tsy mbola izay no farany. Izay zany teny tompo. Ry havana, zava-doza anie io andro fividintompo io e. Ho zava-doza be io a. Tsisy ahazakan'izany. Tsisy ahazakan'izany. Ka mila isika tena hoe miomana mafy dia mafy amin'ny famasinana sy famarinana mba ahazakan'izany. Mila isika tena mahery tsara ny tenin'Andriamanitra mba ahazakan'io andro mahamay io. Andro mahamay io. Dia toizantsika ny tenin'Andriamanitra ny diny fahafito. Hoy zany tenin'Andriamanitra ny diny fahaenina tapany eo hoe, tapany ambany hoe, nefa tsy mbola izay no farany. Fa hisy firenena hitsangana hamely firenena. Efa misy zany. Efa misy zany any ampitan-dranomasina. Firenena mitsangana hamely firenena, hitantsika izany. Firenena Rosia mamely ny firenena Ukraine. Dia izao mitohy indray any koa ao amin'ny Israely. Manomboka ihany koa, nanomboka tao amin'ny tao Gaza. Raha fantatsika tsara izay zavatra izay, nanomboka tao amin'ny tany Gaza, dia nanafoka izy ireo tamin'ny 7 oktobra tamin'ny taona lasa, nanafoka tao amin'ny tany Israely. Dia iny nanomboka tamin'iny ny ady izay namaliny ny Israely ny amin'ny ao amin'ny Gaza. Ry havana, zava-doza izany. Filistina ny ao Gaza. Ireo dia lay tamin'ny andron'ny zanak'Israely dia tao no natonga ihany koa raha tadidinareo tantaran'ny Samson. Izy ilay nentin'izy ireo tao amin'ny toerana tao Filistina. Zay le izy Filistina zany tozazareo anazy dia tao zany izy no nandravarava ny tempo ilainy amin'ny volony ny tapahany ilay namandriany anazy. Ry havana, efa nitsangana fahavalon'ny Israely hatramin'izay ny ao amin'ny tany Gaza. Izay manafona amin'ny silamo. Fina silamo izay tsy any tompo fina silamo. Efa naseho an-tompo ay. Efa niteneniko amin'ny YouTube any afaka mijery ianao. Ilay hitako eny amin'ny lanitra eny ambony eny, ilay fiangonana izay vavahany olona ilay moské zany. Dia io lehilahy io tompo zareo hoe Andriamanitra io, hitako teo akaikinay varavarana izay moské zay. Naseho an-tompo ay. Ry havana, mila mitandrina isika. Mety mitenao fa ahoana ny tenao eny ambony eny. Ry havana, mbola eny ny Satana. Mbola eny Satana eny amin'ny rivotra eny. Vakio ny Efesiana toko fahaenina manomboka ny 10 mbola eny Satana tsireo forombony. Mbola eny koa ilay ambaran'ny olona hoe Maria. Fa izy dia tsy an'Andriamanitra, tsy ilay ren'i Jesosy izay statue hitantsika n'aiza n'aiza, fa iny tena devoly iny. Ka mila mitandrina isika, mila mifoy isika. Mila mifoy isika. Maria ren'i Jesosy dia any an-danitra izy, fa tsy ety an-tany ety. Ary izy tsy lalana makany an-danitra, fa Jesosy ihany no lalana, tsy fa Maria ary fiainana. Fa mila mitandrina isika tompoko. Fa be lehibe ny voafitaka. Ny statue dia tsy azo ivavahana. Ny havana tena taitra ny foko raha nandehako aneraka tamin'ny zanavavy anankiray ataon'ny tompo zany nanamboatra ny pasiporo. Dia nandeha zany zay dia no tonga tany Mahamasina teo Anosy teo eo dia tsy tadidiko firy tsy zany ny toerana tatizany, tena hoe adino satria fa ela be ako niala taty zany fa misy zany toerana atadidiko fa misy tena hoe tsy tadidiko intsony. Dia zavatra azy zany tompo ny masoko natoron'ilay zanako ara-pananako tompo zany masoko dia nahita le statue any hoe Maria oro eny ambony be. Aiza moa misy izy eny Mahamasina le statue eny ambony akaiky ambonimbony Mahamasina eny le izy eo. Le statue any Maria
dia noho ny hitako a dia tena taitra be ny foko satria tsy tadidiko intsony izy zavatra zay. Ry havana, tena hoe tandidina be dia voly angeny ao anatin'iny, dia voly ny ao anatin'io staty io. Ry havana, zay olona mandalo eo dia kasiany dia voly ohatra ka tsy miorina tsara ianao, dia voly ny ao anatin'io staty io. Tokony mitandrina isika na ny sarisary zay ataonao na inona io a tadidio tsara fa dia voly ny ao anatin'ireny. Ry havana, mampalahelo ny mijery tarazantsika mbola makasitraka any zavatra toy ireny ihany. Mila isika tena miorina tsara fa ho avy Jesosy, ho avy Jesosy. Ry havana, tokony ho resentsika amin'izay ny asany maizina satria ho avy ny tompo, ho avy ny tompo. Ry havana, ianao anatin'ny finoana toy ireny, afaka ianao mandoaly ka atsovy Jesosy. Atsovy izy hoe asa io aiza tena marina tompo. Raha marina tokoa tenen'io mpanomponao io fa ho asehany tompo anao, ho asehany anao raha tena mino ianao. Raha mino ianao, fa raha tsy mino ianao dia tsy ahita ny fahaizan Jesosy mihitsy. Fa mila tsika miala ny amin'ny fanompo-tsampy ny tompo Andriamanitra ho avy, ka raha mbola miakohaka amin'ny statut ianao, mbola vavaka amin'ny tapakazo ianao, mbola makany fanao fanafody ianao ka raha tonga amin'ny fotoana io Jesosy, tsy ahita Jesosy any an-danitra mihitsy ange ianao, fa tonga dia miakohaka dia overany amin'ny elo ianao. Ry havana, miala amin'ny fanompo-tsampy, miala amin'ny fanompo-tsampy. Andiny fahafito. Fa isy firenena hitsangana amely firenena, isy fanjakana hitsangana amely fanjakana. Ry havana, zavatra miseho any Eropa dia ny firenena aloha zao mihaja ny firenena kely isan-karazany. Niditra ho iaho teo miady nanomboka tao amin'ny Gaza sy ny Israely. Dia nanomboka indray nefa nanomboka teo alohan'io ny any amin'ny tany Rosia sy ny Ukraine. Dia zao ny Rosia teo aloha teo efa manomboka menase ny ao Eropa ny amin'ny toerana misy anay zany. Efa hatramin'ny taona ratsy efa manomboka menase, manomboka zay mampitandra anay zany izy hoe nareo Européenne nareo, zareo moa zany, za gasy fotsiny mipetraka any, nareo Européenne nareo no tena miady aminay fa tsy ny Ukraine. Dia amaly ny fahavalonay izay. Ry havana, fampitandremana avokoa zany rehetra izany. Efa manomboka zao ny ao amin'ny Eropa misy anay, raha ohatra ka ny Eropa ianao, dia amin'ny eo Pologne. Efa manomboka manisy miaramila maro izy ireo hiambina ny territoire européenne. Ho avy ny firenena hiady amin'ny firenena, satria firenena hafa ny Rosia dia manomboka hiady amin'izay amin'ny firenena frantsay, ny Belge, ny Allemagne, eo ihany koa ny hafa isan-karazany. Zay ilay firenena ameny firenena eto amin'ny tenin'Andriamanitra eto. Eo ihany koa ny Iran. Ny Iran zao efa miditra sahady, efa firenena hafa ny Iran, efa nanomboka voatsela nanafika sahady ny firenena Israely. Sotra Jesosy, sotra fanemasina. Zay ilay izy. Efa tonga eto zany zao hoe isy fanjakana hitsangana amely fanjakana. Ry havana, tonga ka itsika zao amin'ilay isy fanjakana hitsangana amely fanjakana. Efa tanteraka izy zavatra izay za zao. Ry havana, efa mitsangana fanjakana iraniana mamely ny fanjakana Israely zany eo Jerosalema. Ry havana, mbola hitohy bebe kokoa io, mbola hitohy bebe kokoa io, ary efa misy koa ny maro samihafa any Martinika, any amin'ny toeran-kafa misy ady guerre kely partout amin'ny tany rehetra, amin'ny tany rehetra. Dia hoy ten'Andriamanitra ny eveondray eto andiny fafito, ary hisy mosary sy horohon-tany any amin'ny tany samihafa. Amen. Efa misy izany, efa misy ny mosary any ampita, dia efa misy ny mosary. Misy ny olona ny tsy mihinan-kanina any aminay ihany koa e. Soroko aminareo izany. Misy ny olona tsy mihinan-kanina any ampitan-dranomasina. Aza mieritreritra tsika gasy hoe aty ihany ny olona no tsy mihinan-kanina. Misy any ampitan-dranomasina ny olona tsy mihinan-kanina ihany koa. Ary misy koa ny amin'ny tany hafa. Efa misy ny mosary any amin'ny tany hafa. Ambara tenin'Andriamanitra eto izany. Sy horohoro-tany. Ry havana, vao tamin'ity herinandro ity
no nisy horohon-tany mafy be tany Chine. Hitako tamin'ny YouTube dia tena hoe mahery be izany horohon-tany izany. Dia misy koa ilay toeran-kafa fa tsy tadidiko ilay toeran-kafa misy horohon-tany ihany koa. Efa misy izany, misy izany. Eto fa namasa izay mampahita ahy fahitana izay fahitako efa ela izay fahitana izay raha-patsevina eto ny amin'ilay horohon-tany dia mipoaka ilay volcan dia miraraka ilay volcan dia milatsaka any an-dranomasina. Ry havana, izay ny zavatra miseho ny horohon-tany indray mampietsika ny ambanin'ny tany izy mba hampipoaka ihany koa ny volcan andoro ny toerana hafa. Any Italie dia maro ny toerana may ao Italie, ao Grèce maro toerana may ao Grèce. Ry havana, zava-dozany ao Grèce moa ny tompo mihitsy no manao an'ilay satria ny antony ao tena hoe fanompotsako be tamin'ny andron'ny zanak'Israely. Ry havana, ho avy Jesosy, ary efa hitako tanatin'ny fahitana ihany koa ny amin'ilay mosary ilay naseho ny tompo anaty baiboly izany dia efa nataoko anaty vidéo any fa oka hojerenao izany. Andininy fahavalo, fa izany rehetra izany no ho fiandohan'ny fararim-piterana. Amen. Ry havana, inona ho teny eto? Fiandohany. Ry havana, mampatahotra izany. Fiandohany. Raha fiandohany izany io ny amin'ny avian'i Jesosy, ho ahoana izany eo ampovoany? Ho ahoana izany eo ampovoany? Ry havana, eto dia miteny ten'Andriamanitra hoe fa izany rehetra izany no ho fiandohan'ny fararim-piterana. Isika vehivavy izay efa niteraka dia mahatsapa tsara ny fararim-piterana. Tena marary rehefa miteraka. Marary rehefa miteraka. Hafa moa ilay tonga dia ilay hoe tonga dia asiana inona moa ity péridurale. Fa raha mbola tsy misy péridurale ianao tsindrona izany ilay ao an-damosina. Fa raha tsisy péridurale ianao ka raha mare anao metsy-jaza dia tena marary izany. Eto ten'Andriamanitra dia manambara mihitsy hoe fa izany rehetra izany no fiandohan'ny fararim-piterana. Ry havana, rehefa metsy-jaza ny vehivavy dia manomboka tsikelikely mihitsy ilay douleur. Tena kely aloha. Kely, ohatrany hoe maninjo, ohatrany hoe misy rivotra ny kibonao aloha. Manindrona kely ilay izy. Dia iny ohatrany hoe mbola tsy hainonao aloha iny. Dia avy eo mitohy kely indray, afaka ohatra hoe adiny iray. Rehefa tena hifanesy izany izy io. Dia iny mandeha tsikelikely indray. Dia avy eo dia may mitombo. Dia ajanoko hatreo aloha satria indraindray mbola ohatrany hoe sinina fotsiny iny. Fa mbola tsy tonga ilay fotoana tena hoe hiterahana. Fa rehefa avy eo dia matory ianao ny alina dia mbola manomboka indray mararary kely. Dia mijanona kely indray dia mararary kely dia may mafy alohan'ny zareo miteraka izany. Ry havana, eto ten'Andriamanitra manambara hoe fiandohan'ny fararim-piterana. Anao ahoana reny amin'izany fotoana izany? Anao ahoana reny amin'izany fotoana izany? Efa tena ho tonga ny fotoana. Ry havana, mila antsika tena hoe miorina tsara. Andininy fahasivy. Ary atolony ampijaliana ianareo ka ho vonoiny. Izay ilay izy. Ho avy ny mpankahara, ho avy ny mpamono, ho avy ny mpanaratsy. Efa misy foana izany efa amin'i Jesosy ianao. Maro be ny tsy mahazaka, maro be ny mihemotra. Indraindray tena malahelo mihitsy ny foko rehefa mahare andrazanako ara-panahy misy amin'ny eran-tany miresaka amiko dia tena hoe tsy mahazaka ny fizahan-toetra. Tsy mahazaka ny fizahan-toetra. Io ilay ten'Andriamanitra io. Ary atolony ampijaliana ianareo ka ho vonoiny. Ary ho ala ny firenena rehetra ianareo noho ny anarako. Maro be ny tsy mahazaka. Firy ianareo izay no miteny amiko. Firy. Ry havana, miverena amin'i Jesosy. Tsy maintsy mahazaka isika ny fanaratsian'ny olona. Tsy maintsy mahazaka isika satria tompara alan'ny olona maika va fa isika olona kely tsisy dikany ery tsika zanak'olombelona. Tsisy dikany anie tsika. Tsisy dikany mihitsy tsika.
Tsisy dikany isika fa ny tompo no lehibe indrindra. Dia itsika ve mbola lere hoe aleoko miafy fa n'olona tokony tia. Ry havana, mila antsika maharitra. Mila antsika maharitra mahazaka ny vavan'ny olona. Satria tsy maintsy misy izany, tsy maintsy misy izany. Misy rehefa novonoina. Maro mpianatry ny tompo efa nofatsiana, novonoina, nokapohina, notoraham-bato. Nisy tantarany Etienne ato, Stéphane izany. Notoraham-bato noho i Jesosy. Notoraham-bato noho i Jesosy. Ary maty noho i Jesosy. Tenao va na izava, voatsindrona kely faratra fotsiny tanantsika dia marary. Mainka va fa rehefa omboina amin'ny hazo fijaliana. Jerevy nanjohan'i Jesosy. Isika nefa mitaraina foana isika raha misy olana kely. Tsy mahazaka ny vavan'ny olona, tsy mahazaka ny vavan'ny havana, tsy mahazaka ny fijerin'ny olona, dia miova miverina eny amin'ny Jezebela. Sady ve dia mbo ekeny tompo ve izany? Sady ve dia ekeny tompo ve izany? Ry havana, mila mifoy isika, mila mijoro isika, tokony tsy miverina intsony. Any amin'izao tontolo izao raha tena manaraka an'i Jesosy. Miala amin'ny ratsy rehetra, miala. Ny tompo ara nanao ny tena tsinitsinina. Nolavy ny olona izy, nolavy ny olona izy. Tsy tian'olona ho jerena akory Jesosy. Nefa izy any an-danitra ankehitriny, izy ilay Andriamanitra antsika, izy ilay tompony tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka, izy ilay tompony izao rehetra izao. Nefa nanaiky izy nambaniana tety ambonin'ity tany ratsy ianantsika ity. Dia isika ve izay teraka tamin'ny nofo ve no tsy hainetry tena eo anatrehan'i Jesosy? Ry havana, tsy maintsy miady isika, miady isika. Na inona kidona, na inona hitranga araka ny fitenenana. Tsy maintsy mijoro isika. Satria mbola vao fiandohan'ny faran'nim-piterahana izao. Vao fiandohan'ny faran'nim-piterahana izao. Eto dia mahatsiaro zavatra anankiray, témoignage anankiray tian'ny tompo ambarako aminareo. Efa tsy tadidiko intsony izy ity fa fanamasina tsara be. Alleluia, alleluia. Eto mampatsiahy anay izy tamin'ny taona 1998. Raha natao mariazy tamin'ny fiangonana taty a Madagasikara izako sy ny papany ankiziko izany. Fa talohan'io zany efa natao mariazy tany amin'ny commune tany Ampitandramasina zany izahay efa taona visy talohan'io zay efa natao mariazy tany. Dia za zany nangataka taminy hoe atao mariazy am-piangonana ty Madagasikara. Zay le mbola le finoana teo aloha zay zavatra zay. Mbola le hoe tsy maintsy any Madagasikara amin'ny fiangonana misy teo aloha ihany no atao mariazy. Dia nanaiky ny vadiko. Dia tonga taty zany natao mariazy zay taty dia noho natao zany mariazinay dia tonga taty koa zany nirafozako sy nisy obaviko. Satria efa maty ny papan'ny vadiko fa zareo zany ny mamany sy ny anabava zany mbola ao. Dia natao mariazy ity zany zay roa dia ny aveo nandeha nanao hoe voyage de noces tany Sainte Marie. Dia nandeha avion, nandeha nakany, niaraka tamin'ny rafozako, niaraka tamin'ny zobaviko izay efatra zany io fa talohan'io zany dia niaraka tamin'ny fianakaviako koa zany hatrany Félelivestre Sotra zany dia no nefa lasa tany zay no nefa hiverina no neveo. No nefa hiverina zay no neveo dia tanatin'ilay avion. Tiany fanahy masina ampahafantarina antsika zavatra zay. Tanatin'ilay avion, ilay avion kely zany mantsy ny avion miarany la Sainte Marie makeo Tamatavy. Ry havana, no nefa nandeha ilay avion eny ambony ranomasina tsinona ilay izy satria tonga dia ranomasina no vakiany avion avy any Sainte Marie makao Tamatavy zany. Dia no nandeha ilay avion dia teny ampovoan'ny ranomasina be teny eny ambony mevaeva eny nanomboka ho faty ilay motera. Hitako izao mihitsy ilay ranomasina be eo ambany eo. Dia mandeha ilay avion io zany manidina moa zany fa tsy mandeha. Dia maneno hoe do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 . Eny mihitsy dia manomboka tena hoe miezaka zany ilay pilote fa manomboka mematy ilay motera. Dia nefa zany tsy mahay milomano aloha voalohany ianao tena ranomasina be io za hoe fitafiana Jezebela satria mbola tsy tena tao amin'ny tompo ny vadiko teo akaikiko rafozako sy zobaviko tsy haiko ny place zareo dia hitako izao mihitsy ilay ranomasina
le avion mahay midina lay avion. De mahay ho faty le moteur. De mijery olona koa amin'iny isaiko tsy mahatsapa koa hoe mba ahoana fahafatesana aho. Satria anatin'ny tsy fahalalana, anatin'ny fahadalana, tsy tsapako koa hoe ho faty ebe zaho. De noho ny avy eo efa tena naharitra ela, de niezaka ilay piloty mamela le moteur, le avion fa ambany ambany, dia ny olona amin'io efa misy miankohaka, misy mivavaka, za tamin'io mba nivavaka ihany nefa tsy ao amin'i Jesosy. Tsy ao amin'i Jesosy fa raha maty tamin'izay de tonga de nivatana any amin'ny afo be. Any amin'ny afo be. Ry havana. Noho ny avy eo mbola famindrapon'i Jesosy, nanomboka nahazo hery ilay moteur dia velona ihany ilay avion. Voninahitra ho an'i Jesosy. Aleluia, aleluia, aleluia. Satria mbola misy izao fotoana izao ny antsoiny tompoay anao ny asany, mbola maro ny fanahy Jesosy ho vonjena. Ry havana, raha maty tamin'izany aho de tany amin'ny afo be. Tany amin'ny afo be, tsisy intsony ny fanavotana ny aiko. Satria nampahafantarin'ny tompoay ny plasy misy ay raha mbola nijanona tao amin'ny fombafomba mpivavahana sy ny fombafomba fitafy Jezebely aho. Ry havana, efa naseho antoky zavatra maro aho, efa any témoignage maro, efa enina avokoa izany. Ry havana, zay le mbola famindrampon'ny tompo, songy sanatria ka andalo amin'ny fiainanao izany ry hava-malala, ka tsy ho hisy famindrampo anao. Anio ny amin'ny fotoana ainonao zao toriteny izao no ikasiany tompo anao any. Miverena amin'i Jesosy ianao, naizanaiza misy anao. Soka tonga amin'izany fotoana izany koa ianao. Ka amin'izay ho faty ianao dia ho very. Miverena amin'i Jesosy, zava-poana ihany izany rehetra izany. Zava-poana izany rehetra izany. Andininy fahasivitsika izao dia midintsika ambanimbany eo avelokely andininy fahasivy ary atolo ny ampijaliana ianareo ka ho vonoiny. Ary ho alan'ny firenena rehetra ianareo no nianarako. Amin'izany andro izany dia maro no tafitohina ka ifampiapanga sy ifankahara. Ry havana, zava-doza izany. Amin'ny fotoana io zany, rehefa ho avy ny fotoana, dia maro ny olona tsy ho voateny intsony raha voatenena tonga dia tafitohina. Satria tsy tia ilay fahamasinana, tsy tia ilay fahamarinana ao amin'i Jesosy. Ka raha ohatra vao mare hoe zao zavatra manjoan'ny olona hoe ho ampijaliana ianao, ho vonoina ianao tsy maintsy valanao amin'i Jesosy, tena misy tena hoe hiala mihitsy amin'i Jesosy. Satria tsy azaka. Ry havana, mijoroa tsara. Misy ara ifampiapanga mihitsy sy fankahala amin'ny fotoana io zany. Efa be dia be ny zavatra miseho amin'izao hoe. Be dia be mihitsy olona mifankahala. Be dia be ny olona mifampiapanga. Ry havana, efa andro farany isika izao. Mila isika tena mijoro tsara, tena mifono tsara ny ara-panahintsika. Oka tsika tsy ho variana intsony. Andia faraika ambin'ny folo. Nisy mpaminany sandoka maro hitsangana ka mitaka olona maro. Amen. Efa misy izany. Maro be ny mpaminany sandoka eran-tany. Maro be dia maro be. Any Pitahany dia betsaka ny mpaminany sandoka. Betsaka. Hitako fa misy koa eto amintsika. Misy be dia be eto Madagasikara. Ry havana, mitandrema ianao. Oka ianao antanen'ny tompo, afantaranao ny fanahy ao anatin'izay olona miteny aminao hoe mpaminany. Fanahy inona ny ao anatiny? Fanahy tompo ve? Sa fanahy ny fitiavam-bola? Dia fitiavana mamona izany. Mamona dia fitiavam-bola Satana izany. Ry havana, raha hoe mpaminany izy, inona no entiny amandriana anao? Omeny ve ianao hoe andao ianao hivavaka aminay dia azo fitahiana be dia be ianao? Ny vola kely mba azonao, iny ndray mbola ho alainy amelomany ankonany, amelomany vadiny, na lana vavy io. Ry havana, ny tompo dia mitsinjo ny mahantra. Ato ao Mateo tonga dia miroapolo izany. Raha ny mpaminany ao aminao manaraka ny tenin'ny tompo ao Mateo tonga dia miroapolo, dia tena sambatra indrindra ianao.
afaka vakianao izany matito fa dia roapolo manomboka eo amin'ny adininy fa raika amin'ny telopolo afaka vakianao izany. Raha io no raisinao, raha io no tenen'ny olona mpaminany ao aminao, tena sambatra indrindra ianao. Ny tompo mihitsy no ny teneny io matito fa dia roapolo andiny fa raika amin'ny telopolo ka hatramin'ny fa enina amin'ny efapolo. Mbola hoentiko eto manaraka io teny io. Ny amin'ny tompo, ny baiko ny tompo, ny baiko ny tompo ho an'ny mpaminany rehetra dia ny baiko ny tompo dia eo amin'ny difa amin'ny telopolo hoe fanaona aho dia nomenareo anina. Zay no baikon' Jesosy. Zay no baikon' Jesosy. Nangetaeta aho dia nampisotroinareo. Zay no baikon' Jesosy. Ny vahiny aho dia nampiatranonareo. Tsy nakitafy aho dia nampiakanjonareo. Narary aho dia notsaboinareo. Tao an-tranomaizina aho dia novanginareo. Zay ny baikon' Jesosy. Ikarakara ny majinikany. Fa tsy hitsetitra ny majinikany. Maro ny makavola ny majinikan'i Jesosy. Efa tsy mahita tao intsony ny olona maro dia manaonao foana. Manaonao foana. Ry havana, tsy ekeny tompo izany. Tsy ekeny tompo izany. Tsy ekeny tompo izany. Ry havana, mila mitandrina isika. Nantandro mpianatry ny tompo amin'io matito fa dia roapolo io fa namasana ny baiko eto aho. Nantany mpianatry ny tompo toizantsika zany teny io. Ny favalo amin'ny telopolo hoe matito fa dia roapolo. Dia hoy ny mpianatry ny tompo taminy. Andiny fa vita amin'ny telopolo. Hoy ny teny tompo akeo amin'ny anarany. Ary amaly azy ny marina ka hiteny hoe tompoko, oviana no hitanay noana ianao ka nomenay anina. Na nangetaeta ka nafisotroanay. Ary oviana no hitanay nivahiny ianao ka nampiatranonay. Na tsy nakitafy ka nampiakanjonay. Oviana koa no hitanay narary ianao, natao an-tranomaizina ka novanginay. Dia maly ny mpanjaka ka hiteny aminy hoe Jesosy zany no amaly eto. Lazaiko aminareo marina tokoa araka izay efa nataonareo tamin'ny iray amin'ireto rahalaiko ireto, rahalaiko kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Zay le izy. Raha manao soa ianao amin'ny olona anankiray kely indrindra ao amin'ny tompo dia efa nataonao ho an'i Jesosy izany. Tsy ho an'iny olona iny mihitsy. Fa raha maka ianao amin'ny olona kely indrindra, any tompo reny dia ny zavatra anjoanao. Zavatra anjoanao tompo, vakintsika ny toyany. Vakintsika ny toyany ten'Andriamanitra. Andiny fa efapolo. Dia maly ny mpanjaka ka hiteny aminy hoe zaiko aminareo marina tokoa arak'izay efa nataonareo tamin'ny iray amin'ireto rahalaiko kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Ilaza indray amin'izay eo amin'ny akaviany kosa izy hoe miala amiko ianareo izay voaozona ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay, izay voavoatra ho an'ny devony sy ny anjely. Fanaona aho nefa tsy mba nomenareo anina. Nangetaeta aho nefa tsy mba nampisotroanareo. Nivahiny aho nefa tsy mba nampiatranonareo. Tsy nitafy aho nefa tsy mba nampiakanjonareo. Narary sy tao an-tranomaizina aho nefa tsy mba novanginareo. Ary amaly kosa ireo hoe tompoko, oviana no hitanay noana ianao, na nangetaeta, na nivahiny, na tsy nitafy, na narary, na natao an-tranomaizina, ka tsy mba nanompo anao izahay. Fa izy amaly azy ireo hoe ny tompo zany amaly eto hoe lazaiko aminareo marina tokoa araka izay tsy nataonareo tamin'ny iray. Aferiko mandeha. Araka izay tsy nataonareo tamin'ny iray amin'ireto kely indrindra ireto no tsy mba nataonareo tamiko. Ary ireo dia hiala ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay. Fa ny marina kosa, fa ny marina dia ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Amen. Ry havana, zay no miandranao tompoko. Raha ohatra ka maka ny volany majinika ianao. Raha ohatra ka manararoatra ny mpivavaka ianao. Zay no miandranao. Mibeba tompoko.
mazava tsara ny tenin'Andriamanitra, mazava tsara ny tenin'Andriamanitra fa ny tompo misy no miala hoe miala amiko ianareo izay voaozona ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay, izay voavoatra ho an'ny devoly. Ry havana, ho tianao va no hoany any ny devoly sy ny anjeliny? Ry havana, ampijalianao ne izy, ampijaliana izy rehefa tonga any ianao hoe miverena aingana amin'i Jesosy, miverena aingana amin'i Jesosy, fa ny tompo tonga anavaka ny zanany sy ny tsy zanany. Aza manaroatra zanak'Andriamanitra ianao, fa ny tompo no hitsaranao, ka afa ry rehetra afo no vatanao rasanatria ka mananaroatra ny majinika ianao. Iverina isika taony Matito 7:20. Andy faraka ambin'ny folo. Izy mpaminany sandoka maro hitsangana ka mitaka olona maro. Io fanambarantsika teo io. Ary noho ny habeny tsy fankatoavan-dalàna dia mangatsika ny fitiavany maro. Zay le izy. Ny olona maro fa be dia be tsy manam-pitiavana intsony. Raha mahita isika eran-tany dia maro ny olona tsy manam-pitiavana intsony. Any ampita moa dia tena hoe gravy, tena hoe gravy. Any ampita dia vao mivoaka ianao tena hoe froid, mangatsika ny olona, mangatsika ny aim-panahy olona, satria tsy mare intsony ianao zay rehefa fivavahana izany. Any tsy mahazo mitory-teny ianao, fa ny pôlisy no manatona ohatra ka mitory-teny ianao. Ary misy lalàna zay raha nivoaka eo aminay eo ao Belzika ao voavoaka voatsera zany lalàna izany manambara hoe tsy azonao atao intsony ny mitory amin'ny olona zay hitanao, satria raha ohatra le olona ka miteny hoe atsoko pôlisy ianao satria mitady ianao anova ny finoko, zay zany le izy. Anisany manakorotana sain'ny olona zany ny mitory fivavahana any. Tsy azo atao kory ny miteny tenin'Andriamanitra, fa zay olona hitanao hoe ho azonao hoe ho resahana, miafokafona mihitsy zany, zay anao vao miteny. Enany fataoko any dia matetika dia miteny mihitsy Jesosy satria ndray ohatra tonga amin'ny toerana anakay dia tompo miteny aminao hoe miresahanao ny olona io, zay fatao tompo aminao. Toy Jesosy raha ohatra ka manontany zavatra aminay io raha matoy io, satria ohatrany izy zavatra aseho indray andro, ohatra hoe rehetra fantany izy tompo dia toriko arao zany izy. Dia tena tsara fanahy masina. Za eo amin'ilay tsena eo magazay eo za mijerijery lamba eo amin'ny côté eo dia hoy izy ny fanahy masina miresahanao amin'ny olona io, miresahanao amin'ny olona io. Dia fanahy masina izy za tompo tsy hiteny raha tsy le olona io no miresaka aminao. Dia tena tsara ny tompo. Afaka minitra vitsivitsy izy raha matoy miantso anahy nanantona izy miantso anahy. Tsy tena hoe nanantona akaiky zany izy miantso anahy hoe ty ve mety ve ty ohatra zay nambarany hoe momba le lamba zany. Dia izy zay le Jesosiko. Aleloia. Zay le Jesosika, aleloia. Dia iny no nitory tamin'ny raha matoy. Zay zany fataon'ny fanahy masina, manontanianao any tompo zay olona ampanatony, zay olona tiany anatonanao. Zay ny fataon'ny tompo voninahitra ho an'i Jesosy. 7:10. Fa izay mahatratra amin'ny farany no vonjena. Ry havana, mila maharitra isika. Mila isika tsy mangatsika ara-panahy. Mila isika mahery foana ara-panahy. Mila isika mafana foana ara-panahy. Mila isika manam-pitiavana na namantsika ary. Firy ny olona fankahala, firy tsy voaisa intsony. Mila mahay mity isika satria Andriamanitra na fitiavana. 8:10. Fa izay mahatratra amin'ny farany no vonjena. Mila maharitra isika. Ary hotoriana manerana izao tontolo izao, ary hotoriana manerana izao tontolo izao ity filazantsarany fanjakana ity. Ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia izay vao ho tonga ny farany. Amen. Ry havana, hotoriana hono ity filazantsara ity zany. Filazantsara fanjakana Jesosy io. Jesosy ny filazantsara ny fanjakana. Ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra. Ry havana, ity teny ity dia vavolombelona anao na iza na izana ianao, dia ity teny ity no vavolombelona eo anatrin'Andriamanitra amintsika. Io teny raisintsika io no anadin'Andriamanitra antsika io teny io. Tonga eo alohany isika dia io no vavolombelona ampikondane antsika na ampidra antsika ao fanjakan'Andriamanitra. Ity ten'Andriamanitra ity, io ten'Andriamanitra, io no vavolombelona fanjakan'Andriamanitra ity teny ity.
ry havana marina ko azy ndray andro ny teny tamin'ny tompo hoe jesosy a tombola ohatry zay nambarako taminazy mba tsy hadiso ny teniko a jesosy a fa ny ten'andriamanitra fa tsapako a mbola sy tonga any farany tany alavitra be any ambanivohitra be any ohatry zay fatao resaka amin'ny jesosy tena ohatra resaka hoe fasafasy mihitsy zany ny tompo a de izy ka ohatra hoe mbola tsy tonga any farany tany be any jesosy le teninao de ahoana tompony ataony antokavan'izay ny tompony ampafantatra namaly ny tompo hoe efa tonga hoy jesosy efa tonga satria na io ataonao io zay YouTube de efa tonga maro koa zany manao an'izay koa any amin'ny teny anglais ohatra na teny français a na amin'ny teny espagnol na amin'ny teny italien a na amin'ny teny zairois na amin'ny teny inona io a efa tonga ry havana efa tonga tompoko satria le parampitany ten'andriamanitra fa amin'ny alalan'ny telefônina zay tazomitsika reny ten'andriamanitra efa tonga tsy afa miala intsony isika tsy afa miala intsontsika rehefa tonga fanjakan'andriamanitra tsy afa miala ao amin'ny boky Matthieu teo zay vakitsika teo ny 15 amin'ny raika amin'ny telopolo amin'ny fitsarana ho avy zany io a vakitsika farany io eo amin'ny boky Matthieu teo toko faraika amin'ny telopolo a azafady toko fady amin'ny roapolo a ny faraika amin'ny telopolo a de hoy ten'andriamanitra eto fakidy kely manajosy tompo hoe amaranako azy ny fitsarana farany ary raha tonga voninahiny zanak'olona miaraka amin'ny anjeliny rehetra dia hipetraka eo ambony seza fiandrianany voninahiny izy rehefa ho avy zany jesosy rehefa ho avy zany ny tompo a ho avy amin'ny voninahiny a ho avy amin'ny voninahiny a miaraka amin'ny anjeliny rehetra zany anjely rehetra dia hipetraka eo ambony seza fiandriana zany a ny voninahiny izy a ambony seza fiandriana voninahiny izy a ary hovoriana eo anatrehany ny firenena rehetra ny firenena rehetra ry havana tsy ho afaka isika tompoko tsy ho afaka isika dia ina zavatra iseho dia anavaka azy ireo izy ry havana mampatahotra izany tonga isika toy ny matsapa mihitsy aeto tonga isika anatren'andriamanitra mijoro isika mijoro ianao anatren'andriamanitra ho avana isika ho avana ianao aiza no misy ianao aiza no misy aho tsy manatsafidy tsontsika amin'izay fotoana izay tsy manatsafidy tsontsika amin'izay fotoana izay zao tsika mbola ety ambony tany mbola hoe isafidy aho fa rehefa tonga any isika dia hoy ny tenin'andriamanitra dia anavaka azy ireo izy tsy afaka miteny vavantsika tsy afaka miteny vavantsika jesosy a aleo a jesosy hoeto amin'ny ondry satria hoy tenin'andriamanitra eto dia anavaka azy ireo izy tahaka ny mpiandry ondry izy no mpiandry ondry tahaka ny mpiandry ondry manavaka ny ondry amin'ny osy amen tonga dia fantatry ny tompony ondriny ary tonga dia fantany ny osy tsy azy ny osy koa ametraka ny ondry eo ankavanany izy fa ny osy kosa dia eo amin'ny ankaviany ry havana osy va ianao ho any amin'ny afo be izany sa ondry eo amin'ny ankavan'andriamanitra tsy manatsafidy isika tompoko rehefa tonga anatren'andriamanitra fa zay didin'andriamanitra eo no tsy maintsy ho arahantsika mampatahotra ny teny io mampatahotra ny teny io mbola fa mindrapony tompo izao mbola manatsafidy isika rehefa ho avy ny fotoana efa nambarako zany tamin'ny YouTube hoe rehefa tonga isika anatrenan jesosy a tsy afaka miteny akory ene isika inona no ho alamilaminsika eo ny olombelona no azontsika andaminana fa andriamanitra tsy azontsika andaminana fa ny tompo rehefa eny dia eny rehefa tsy dia tsy araka teneny mpanompony teo ny tompo rehefa eny dia eny rehefa tsy dia tsy ry havana ho avy ny fotoana ho avy ny fotoana
ijoroantsika natrehan Jesosy. Fafatsika mangina, tsika mandroso, dia eo tsika na hipitrapitra ary tahaka zanaka amin'ireny. Tsy ao an-tompo izany raha any amin'ny hafibenao. Tsisy intsony ny famindram-po amin'ny fotoana io. Tsisy intsony dia mbola vela isika manana famindram-po. Ka tokony hifidy isika ty ambony tany hoe aiza ny misy anao, aiza ny alehan'ny fanahinao, aiza ny alehan'ny fanahinao. Fa rehefa tonga eo isika dia hisokatra ny voakavian'ny tompo tonga dia ny hafibe izany. Tonga dia mipitika entin'ny rivotra ny hafibe. Ny fanahintsika razanatsika tsy hoe mipetraka ao an-danitra isika. Mipitika entin'ny rivotra tsika tonga dia ny hafibe. Ry havana, teny ray fotsiny tenin'ny tompo dia misokatra varavarany hafibe dia very mandrakizay. Zava-doza izany tompoko. Zava-doza izany tompoko. Misarah amin'izao tontolo izao. Misarah amin'izao tontolo izao. Oka mba ny tompo itsiky no hitantsika. Oka mba ny tompo itsiky no hitantsika. Ka tena hoe zanany marina isika. Tena hoe zanany marina isika ka tafiditra ao an-danitra. Anisany ondry na andrasa dia ty ambony tany. Ondriny. Izy no ray. Izy no mpiandry. Tsy zavatra mahory antsika rehefa miandry antsika Jesosy. Tsy zavatra mahory antsika fa nefa mila isika mandala latsavatra. Mandala latsavatra fa tsy mihazona izao fiainana izao. Tsy zavatra mahory antsika ara-panahy. Ara-panahy no tsy ory intsony isika fa sambatra fanahintsika fa ny an-danitra. Fa ny rofontsika mbola ory ihany isika, mbola mitomany ihany isika satria andala latsavatra araka ny ten'Andriamanitra tonga eto. Andalo mbola vao fiandoha paralipiterana izao. Mbola fiandohany izao tompoko. Mbola fiandohany izao. Vonona vainao anaran-teny Jesosy. Mijoroa. Mijoroa ho tena masina tokoa. Aza mifidy ny hafibe fa fidio ny lanitra. Mba ho fiainana mandrakizay. Satria ny lanitra dia mandrakizay. Ny hafibe dia mandrakizay. Mandrakizay koa ny hafibe. Mandrakizay koa ny hafibe. Ka fidio ny lanitra. Aza mifidy ny hafibe. Ry havana zay nenio. Voninahitra ho an'i Jesosy. Hitsangana antsika hivavaka. Mba rahantsika izao fotoana izao. Sorantsika ny fanahy masina ny amin'ny teny. Nahazo hery isika. Nahazo sakafo mitafitafy isika. Voky ny fanahintsika nio. Hoentsika indray ny herinandro vaovao ity. Ka hivavaka isika misaotra ny tompo ianao. Misaotra ny tompo isika. Misaotra azy amin'ny teny. Mbola famindram-pony. Ho anao izay nipita any. Zany hoe ao aorianany izao video izao. Ianao izay any. Dia oky ianao andray Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Raha tonga ny fotoana ianao izao video izao raha mbola tsy nanaka Jesosy ianao. Miovady tompoko. Arao Jesosy. Raha Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Mba ho tafiditra ny an-danitra ianao. Nefa mila atao batisa-bary be ianao. Ary koa mila anao miaina atao fahamasina sy fahamarinana. Miaina atao fahamarinana sy fahamasinana. Ry havana tianao Jesosy. Hivavaka isika tompo. Jesosy tompo. Misaotra Jesosy ny amin'ny teny mamomenao anay. Misaotra fanahy masina satria anao tokony miasa. Anao tokony miteny fanahy masina. Misaotra fanahy masina. Mampitandrina anay, mananatra anay, mikarakara anay. Misaotra fa foko ny fananay ny amin'ny teny nomenao. Mankasitraka indrindra Jesosy malala. Mankasitraka indrindra tompo malala. Oky izay tompo tena ondry tokoa eo anatrehanao Jesosy malala. Ka tsy mivery ny fananay Jesosy malala. Misaotra Jesosy ny amin'ny teny mamy. Misaotra Jesosy ny amin'ny fampahirezana. Jesosy arovy izay tompo malala. Ny amin'izao zava-doza iseho izao. Araka ny teninao tompo malala. Efa miseho tompo ny faratsiana rehetra. Efa miseho tompo ny gera. Efa miseho koa tompo ny mosary. Jesosy eo tompo ny fanenjehana. Arovy izay tompo malala ho zazanako tsiraray averan-tany Jesosy. Arovy tompo ambany tany amaherinao. Tantany Jesosy. Fa tsy mahavita tena izahay. Tsy mahavita tena izahay tompo malala fa mila miankina aminao tompo. Ho any amin'iza moa izay Jesosy malala. Rakofy amin'ny ranao Jesosy. Avoto Jesosy zanako tsiraray averan-tany. Ampahirezy tompo ny tsiraray avy izay miantso anao. Jesosy tany fa tsy mantananao izahay. Arovy izay tompo mba ho eo aminao foana mandrakariva. Ianao tompo mpiandry ondry. Izay tompo ny ondrinao. Tompo, oka ianao misy ny tananay tompo.
fa raha zay Jesosy anao tsy mantana anao zay Jesosy malala ho. Tany fa tsy mantana Jesosy io. Tany fa tsy mantana Jesosy malala ho. Mila ny fanatrehanao, mila ny fiarovanao. Tompo malala ho misaotra anao Jesosy io. Misaotra tompony amin'izao fotoanan'io izao. Jesosy io. Apetraka aminao Jesosy ny andro vaovao izay manomboka rahampitso. Herinandro vaovao tompo malala ho. Arovy Jesosy ny zanakao tsirairay avelan'ny tany Jesosy io. Ny amin'ny asa mandraikitra, ny mpianatra. Tompo malala ho arovy ambanin'ny tana maherinao. Naiza naiza tompo misy an'izy ireo. Izay tompo misy anay tompo dia arovy izay tompo malala ho. Ny ankonanay tsirairay avy izay manankonana. Arovy ambanin'ny tana maherinao. Rakofy amin'ny ranao. Rakofy amin'ny ranao tompo. Ka ny loza tompo dia voaravarava tamin'ny ranao. Ianao tompo ka dia efa nianjerinao tompo hiaro zanakao tsirairay avy. Ny ankonana tsirairay avy eran-tany Jesosy io. Izay ianao tompo arovy Jesosy malala ho. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao. Misaotra tompo. Anao ny voninahitra sy ny ely. Anao ny haja mandrakizay doria. Misaotra Jesosy malala ho. Mankasitraka feno. Misandrata Jesosy io. Misaotra tompo. Alleluia. Amen. Amen. Misaotra Jesosy sika dia mametraka veloma aminareo izay atao mitoby dia mahay reza daholo tompoko dia raha sitrapon'ny tompo dia amin'ny indrindra fotoanantsika veloma daholo tompoko. Alleluia. Amen. Amen Jesosy.